Niverina teto Madagasikara ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny alatsinainy lasa teo. Zay aloha izy no niseho tamin'ny Aino Manjery, niseho tamin'ny vahoaka malagasy tamin'ny alalan'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataony tetsy amin'ny tranony tetsy Faravohitra izay eto akaiketo satria sika manao an'izao fandarana izao dia eto Mangarivotra Faravohitra atao amin'ny trano fonenan'ny Amiral Didier Ratsiraka dia mifanontaniana ianao teo ny teny hoe tampotampoka ihany, za moa ny teny tampotampoka ny fanasana satria tampotampoka ihany koa ny fiverenan'Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny alatsinainy. Ny fanontaniako voalohany tonga dia hoe ho anao koa ve Andriamatoa Didier Ratsiraka tapoka ho anao koa ve iny fiverenana iny araka ny hoe ny mpitondra eto Madagasikara milaza fa tsy nahafantatra ny olona rehetra ohatran'ny nitapohan'iny fiverenana iny, ianao koa ve mba tahaka ny olona tonga tetsy Faravohitra etsy akaikinao izy vao fantatra hoe ay ve tonga le Andriamatoa filoha teo aloha iny? Raha ny tena marina aloha dia tsy nahafantatra mialoha ny tenako na dia eo aza ny mpanaratsy milaza fa hoe zahony no nanosika ny Andriamatoa filoha Rajaonarimampianina hisambotra ny Andriamatoa Ravalomanana nefa tsy nahalala fa hoe ho tonga izy efa tamin'ny fito sasany maraina angamba nisy ny telefona tamiko hoe tonga izy amariny tsara hoa marina ve zany sa tsy marina ka tampoka ho amiko ato koa le izy satria tsy zany no naka azy tany, tsy zany naneraka azy nakaty, tsy zany antso azy nakaty ka ohatra nareo rehetra ako tampoka hoe tonga ao izy tsy niantso ahy raha teo raha niantso ahy izy dia mety milaza aminareo hoe mety ho iaho milaza aminareo hoe ho avy izy kanefa mety tsy ilaza koa satria araky ny fiteniny ankizy ankehitriny moa za tsy mpanao tatasika moa filaza azy amin'izao fotoana izao tsy manao taty-bolana ako fa ohatra ny tampoka ho ato koa le izy kanefa inona moa raha ohatra ka vaovao mahafinaritra no tampohina vaovao mahafinaritra tsika tsy vaovao mahafinaritra ve zany le fahatongavany? Amiko vaovao mahafinaritra ny fahatongavany satria mety azo ararotina anaovana le fampihavanam-pirenena, anaovana an'le dialogue malgasy au malgasy, anaovana ny conférence au sommet iarahan'ny daholobe sy iarahan'ny vahoaka malagasy manontolo miaino mandre sy mahita raha amin'izay lafin'izay dia lafi tsara n'izay teneniko izay ny lafi ratsiny avela ho an'ny sasany ny lafi ratsiny. Ho ana filoham-pirenena ve azo eritreretina hoe mitombona tokoa ny filazana fa tsy nahalala ny fahatongavana Andriamatoa Marc Ravalomanana, azo heverina ve hoe misy fiaramanidina anankiray tonga eto Madagasikara dia tsy mahafantatra an'izay ny filoham-pirenena? Voalohany aloha amiko raha za no filoham-pirenena amin'le organisation anay taloha dia tsy azo eritreretina mihitsy, tsy azo veroka mihitsy hoe tonga ny fiaramanidina tonga eo ka dia tsy fantatro kanefa kosa aokitsika tsy hanadino ny lasa raha niala teto Andriamatoa Ravalomanana tamin'ny 2009 2024 tsy nahafantatra ny fiaingany teto ny mpitondra tamin'izany fotoana izany, tsy fantatra kory hoe taiza izy niainga fiaramanidina sa hélicoptère ny mitondra azy zahany an-dafy nahafantatra hoe taiza izy niainga avy aiza izy nandeha ny azo ho an'ny Afrika Atsimo ka azo eritreretina hoe tsy fantatra tokoa le izy satria misy zavatra tsy azo ampoiziny, misy koa zavatra azo ampoiziny kanefa tsy dia aminy amin'ny problema amiko araka ny lazaiko teo hoe azo ararotina ny lafi tsara avy hatrany any tedavika. Ianao raha manontany zao ny ankizy hoe onoary dada onoary mama izy moa iny tonga aloha ny atody sa ny akoho dia mety ilaza aminareo misakafoana aloha e no isorona akoho io aza mivaky loha amin'ny hoe iza ny tonga aloha ny atody sa ny akoho
misy atody io misy mofo io hoany aloha aza manontany hoe izy ny tonga aloha ny atody sa ny akoho ny zavatra fantatra dia misy atody io misy akoho io inona mahasoan'ny firenena amin'ny fisiny io atody sy akoho io fa tsy hoe fa izy nantondra n'io akoho io izy nangalatra n'io akoho io izy nangalatra n'io atody io tsy haniny amin'ny problema hoe nahafantatra ve sa tsy nahafantatra ny filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao ataontsika hoe nahafantatra izy raha izany azo heverina ihany hoe nahafantatra izy azo heverina hoe nahafantatra izy azo heverina koa hoe tsy nahafantatra izy raha heverina hoe nahafantatra izy dia tsetratsetra tsy aritra any aho izay hoe nahoany ary nanao fietsika toy iny Andriamatoa Ravalomanana ohatrany izy mamindreny miantso polisy raha ohatra ka tsy nahafantatra le olona raha nahafantatra le olona ahoana ary ny ianao manao fiantsiana manao teny ohatrany tsy dia voahevitra lalina loatra angamba ka mahita nafitohina ny sasany mety hanohitohina na ny fitondram-panjakana na ny sécurité ny tenany manokana na ny fandrepahalemana eto Madagasikara mety mampidozy zany zavatra zany ke zay hoe nahoana re ataontsika hoe tsy nahafantatra mitondra fanjakana nahoana re ianao milaza hoe ty aty dia manao teny misy fiantsoina ihany na tiana na tsy tiana mety misy antony manokana nahatonga azy nitsotra nanao an'ireny fiantsiny ireny aza mitorabato fotsiny inona mety ho antony inona mety ho antony mety misy antony antanio izy aorinao hoe inona ny antony nampitrotra anao nefa fa nisy fifanarahana nahoany ianao mandefa teny misy fiantsiana feno fifankahalana tahaka ireny raha ohatra ka tsy nahafantatra ny olona nahoany ianao nanao an'ireny inona ny antony nanaovana an'ireny ka izay zavatra zay mbola azotsika fakafakaina aorinao fa za tsy mpaminany ka tsy mahita volana alohan'ny biby ono a amin'ny fomba hoana ny nafahan'Andriamatoa Marc Ravalomanana niala tao Afrika Atsimo izay aloha dia sarotra amiko ny ilazan'izany aminao ny zavatra fantatra fotsiny azo eritreretina ary tsy adikevitra dia ngamba tsy zanabolana nitondra azy taty ngamba tsy nandeha tongotra izy nakaty fa mety nandeha sambo na nandeha ve le sambo na fiaramanidina fa tsy zanabolana na fiarakodia automobile 4x4 na nandeha tongotra na zanabolana akanesany taty fa tsy maintsy na sambo na roplan fiaramanidina fa milaza ianao hoe ahoana ny fomba nivoany tao Afrika Atsimo raha olona tsy manana passeport ka izay indrindra anisan'ny zavatra fanontaniana mipetraka izay kanefa tsy hanao tsingolo-baty tahaka hiala an'izay fanontanianao zay fa apetrako ny fanontaniana aminao sy amin'ny vahoaka malagasy izy moa milaza aminareo fa avy teo Afrika Atsimo izy nainga nakaty tsisy milaza n'izany izy milaza aminareo fa avy eo Afrika Atsimo izy naka fiaramanidina naka sambo dia avy dia direct nakaty tsisy mahafantatra an'izany azo eritreretina hoe avy tany amin'ny torakafo izy niala tany satria raha tsy zany azo melohana ny afrikana tatsimo hoe nahoana ianareo tsy nampahafantatra kanefa zao izy eny tsy nigadra tany Afrika Atsimo izy eny tsy en résidence surveillée fa olona nahazo ataontsika hoe droit d'asile zany hoe nampiatrano azy ny afrikana tatsimo zany kory tsy milaza hoe isaky ny andeha hivoaka katsy izy na hivoaka ary dia tsy maintsy arahana polisy manaraka amin'ny basy ka azo eritreretina tsara hoe niainga tao izy ny atsimo na ny anavaratra na ny antsinanana ny anakandrefana zay vao nivilivily tsy fantatra na loxodromine nataony na ortodromine nataony fa ny zavatra fantatra dia hoe avy any izy tonga eto inona ny lalana nombany inona ny diana leny aiza ny lalana naleny zay izy ny mahafantatra an'izay
amin'ny fotoanandro ny angamba azo anontaniana azy hoe ahoana tokoa moa na hatongavanao teto. Ahoana ny fomba fijerinao raha mitsara ny fihetsiny ianao, manohana ny fihetsiny ianao sa mikondane ihany koa ohatra ny vondrona afrikanina sy ny fitondrana malagasy? Izy moa ny condamné. Union africaine afaka mikondane zoany zany. Qui suis-je pour juger, pour condamner? Ny zavatra fantatro fotsiny za manokana ny fihetsiko dia zao nampilaza ho avy ho an'ny Madagasikara tsy afaka miandry intsony fa tsy maintsy mody an-tanirazana satria tamin'ireny fotoan'ireny nieritreretina hoe ho avy ho tonga ho tanteraka le hoe conférence au sommet la midinika mparahina malagasy samy malagasy malagasy samy malagasy nampandre aho hoe ho avy a fiaramanidina tahaka izao ny tondra misy ihany tamin'ireny fotoan'ireny efa nilazeko taminareo tamin'ny TV plus sy tamin'ny any amanjery rehetra teto Madagasikara zay zavatra zay misy taratasy note verbal ny filaza azy amin'ny fiteny diplomatika nalefa ny andriamatoa Donarvel Pierrot sy ny lehibeny makany Frantsa makany amin'ny Quai d'Orsay sy makany amin'ny Élysée palais de l'Élysée hoe aza avela mbola mody aloha raha tsiraka za moa nilaza hoe efa tongotra ambian-dakana any a tsy azonareo sakarina ntsony a ataovy zay tianareo atao fa ny billet efa hazo za zao efa miala avy ato an-trano efa ty andalana tsy mipody koa rosoty ka samy mipody koa nampahafantatra ka izy misakana andriamatoa Ravalomanana nanao an'izay tsy haiko fa tsy anjarako ny condamné satria araka ny lazeko teo hoe mety nampahafantatra izy amin'olona sasany mety tsy nampahafantatra izy tsy fantatro fa raha ohatra ka tsy nampahafantatra tokoa izy dia meloko raha nampahafantatra izy dia tsy meloko kanefa mino marimarina fa tsy dia tena nampahafantatra loatra angamba satria ohatra ny tampoka amin'ny olona rehetra ny Union africaine moa milaza hoe tsy mety ny condamné zahay ka nahoanareo tsy condamné na Union africaine nankatoany andriamatoa Ravalomanana ho président ny république any eny rangory fototry ny afo e raha ohatra hitady hoe avaizany akoho avaizany atoditsika any rangory fototry ny afo nahoana ny Union africaine tamin'izany fotoana zany OUA sy ny Union africaine nankatoa ny fitondrany andriamatoa Ravalomanana nefa izy nanao coup d'état ka averiko amin'le condamnation ngamba ianareo tokony mba hanao hoe fahotako zany lehibe ka tsy hiverina amin'izany tsika fa ahoana ny fomba anararotina ahitana ny tsara amin'ny zavatra mety ho hitatsika hoe ratsy raha jerena antendrony fotsiny sahala am'izao eny raha tsy misy ny maizina tsy misy ny mazava ilaina ny maizina anasongadinana anamarinana ny mazava ilaina ny alina anasongadinana ny andro ka zay aminaty tsy mety hoe tsy milaza ianao hoe ratsy ny alina tsara ny masoandro dia asiana masoandro daholo zany 24 heures sur 24 ilaina ihany ny alina ka mety mahatsara azy zao zavatra mitrango zao alao zay zavatra tsara azo tsoahana amin'ny fahatongavana io no raisitsika fa tsy fanamelohana ty kanefa kosa raha eo amin'ny toeran'ny fanjakana ako amin'ny toeran'ny président andriamatoa filoha Hery Rajaonarimampianina dia mety mitovitovy amin'izany ny fihetsika raha tsy nahafantatra tokoa ahoana ve zany io le hoe nisamborina izy na dia niteny reo hoe sady tsy arrêté izy tsy emprisonné izy dia zao izy ataony toerana manokana ho anao zany makatoa ny fanapahan-kevitra satria miverina ihany ny vondrona afrikanina milaza hoe elle se réjouit des mesures subséquentes prises par le gouvernement malgache pour gérer la situation. Azy zay ho any Union africaine zay ny zavatra mety ho lafitsarany azo tsoahana amin'izao fahatongavana zao ny tadiaviko hoy aho hoe raha ohatra ka tonga teto antsokosoko ny radio sy télévision-nareo tatoato misy milaza hoe tonga antsokosoko hoe tsy possible zany
hoe tonga nitsokosoko zany malagasy teratany malagasy izy afaka tonga ty izy na manana passeport na tsy manana passeport fa nga ilaina passeport miverina eto Madagasikara fa nga ilana visa miverina eto Madagasikara tsia réponse tsia réponse tsia non non et non saingy zao raha ohatra ka fiaramanidina nentiny havanina katy ka tsy nahazo autorisation de survol le aéroplane na le fiaramanidina meloko izy am'izay fotoana zay ny tokony jerena na sambo na katy tonga fotsiny sala am'izao nefa tsy nahazo autorisation misy ny atao hoe FIR eto Antananarivo misy ny atao hoe CIV eto Antananarivo centre d'information en vol nisy plan de vol ave napetraky ny aéroplane raha ohatra ka fiaramanidina mitondra azy nakaty misy plan de vol ave ara-dalàna napetraky ny pilote mpanamory nalefa taty amin'ny FIR Antananarivo na amin'ny CIV centre d'information en vol Antananarivo raha tsy nanao an'izay izy de meloka de ozy hoe mety nataon'ny président Ratonary Mampianina fa raha nisy fampilazana plan de vol mazava tonga ka tsisy ny sakanazy à ce moment-là zavatra hafa indray zay efa voamarina hoe any Antsiranana satria raha ny vaovao voaray io arivo io nandeha namonjy any Andriamatoa Marc Ravalomanana any Antsiranana ny vady aman-janany zany hoe Ramatoa Lalo Ravalomanana sy ny zanany Tojo Ravalomanana raha mijery an'izay lafitsara ny resahanao zay mety hitondra fitoniana ve ny fanapahan-kevitra no raisiny ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao nanao azy amin'ny toerana voatokana na résidence surveillée io amin'ny lafiny anankiray mety hitondra fitoniana eo vao eo tsika nilaza hoe gadraina sady tsy nigadraina natao sambelona sady satria izao saosy enao zany nilaza zay zao zava-baovao amiko zay nilazany hoe any Antsiranana izy zava-baovao amiko zay hoe lasany madame Ramatoa Lalo Ravalomanana sy ny zanany Tojo zany hoe tsy migadra izy zany afaka nakany izy zany misy famindrapo zany eo amin'ny fitondram-panjakana fa tsy migadraina izy fa amiko aloha tsy de mety loatra angambo zay zavatra zay raha ohatra tampoka loatra satria mety raha voalazainy hoe atsy ny toerana nametrahana azy en résidence surveillée tsy migadra akory satria pour sa sécurité tokony tsy nampilazaina n'izy aloha ny toerana misy azy inona moa nitondra soan'izy moa ny filazana hoe atsy izy na ary izy ny zavatra mety mampitony ny ahiahan'ireo mpanohana azy zay ny fahafantarany hoe ay ve izy atsy satria nandeha ny resaka omaly hoe naverina ny Afrique du Sud lasa ny a Mozambique de hoe ay izy eto Madagasikara ihany fa ireo mpanaraka azy ireo de manao antsoavo efa misy fitondrana io de ahoanysika mbola itrotra ilaza indray hoe andeha hidina an-dalambe anongana bon zany ny voalaza hoe nitarika Ravalomanana zany hoe zay tsy miala hidina an-dalambe anao an'izao zao raha tsy fantatray ny toerana misy azy fantatra zareo zany ny toerana misy azy donc mampitony zany raha izay fa raha ohatra ny filazana hoe atsy ny misy azy na ary ny misy azy zay koa mety ho danger na loza mitatao eo amin'ny fahasalamany na ao amin'ny fiainany mety ho zavatra tsy mety zay zavatra zay oka tsy hany médecine ny mpitandro filaminana nareo na ny mpitondra fanjakana raha zany hoe ohatra ny mpitondra fanjakana ato ny tiako asiana azy mody makaty aloha tsy maintsy manao diversion araka le zako hoe l'oxodromie sa orthodromie la ligne droite n'est pas la ligne le chemin le plus court d'un point à un autre contrairement à ce qu'on pense la ligne droite n'est pas le chemin le plus court d'un point à un autre raha avy any Tokyo anao zao avy any Paris akany Tokyo kanao ligne droite zay no atao hoe l'oxodromie mety lava-lavitra iny ligne droite iny l'oxodromie iny toy zay ny orthodromie mandeha any amin'ny pôle ka ozy aho hoe marina ekeko ary ankataoviko ny
na mairo ny mpitondra fanjakana tsy nilaza hoe atsy misy azy na atsy misy azy satria betsaka ny mpamendrofendro hoe izy milaza aminareo fa ireo firenena vany velon'ireo zao tsy misy manana tombotsoa isyny korontana eto Madagasikara. Izy amin'le firenena vany ivelany tsy fantatra tsy za mihitsy nanao tatasika araky ny filaza teo tsy hanao an'izay mihitsy fa zay hoe izy milaza aminareo fa tsy misy amin'ireo firenena ny velan'ireo na afrikanina io na europeanina io etsetraetsetra ka tsy manana tombotsoa anakorontana Madagasikara. voaresaka ny hoe pour sa sécurité ho fiarovana azy no nametrahana azy amin'ny résidence surveillée ono izy moa ny tena atahorana ka mahatonga hoe mila fiarovana izy. Izy ny mety atahorana amonina andratra azy. Azafady aloha tsy teny vary mason'ny lango fa anontanio mpitondra fanjakana satria milaza hoe pour sa sécurité tsy zaratseraka no anontaninao an'izany fa sary ny teny angamba no meko anao raha ianao zao na ray aman-dreny mpianakaviana na olo-tsotra mahita olona mamo eny an-dalambe mety hamon'olona io ranga io no ny fihetsiny mety hamono teny izy no ny fihetsiny mety vonon'ny olona izy no ny fihetsiny dia isorohana an'izay raisinao izy amin'ny fomba zay mety hoe rangatia tsy tompony tenanao ianao zao ndao anao makary aloha fa tsy mety zao satria raha ohatra ka vakinao ny vitrany fiarakodian'ny olona anankiray dia vonon'ny olona eo anao ianao koa mety hitondra tomobile mamo mety hamon'olona ianao koa nentiny amamoana za moa tsy misotro tao ka hatramin'izay ka dia sarotra amina hoe nahoana moa zany mamo zany tsy mbola ary mamo ahatran'izay ny ainy ako fa zay hoe mety amony teny izy mety amon'olo izy mety vonon'ny olona izy anjaran'ny mpiarabelona anjaran'ny ray aman-dreny anjaran'ny mpitondra fanjakana no misoroka an'izay loza mety hitranga zay na noho ny fihetsiny noho ny fihetsiny ny hafa na noho ny fihetsiky ny hafa na noho ny fihetsiky ny tenany na ny mpiaradia aminy ataoko fa tsisy mahadiso azy zany raha ohatra ka tena mitombo. Misaotra indrindra tompoko fanontaniako farany ngamba satria ny resaka aizyntsika aizina hafa mihitsy ty resahako ty Andriamatofoloha satria asinareo ety faravohatra ety raha mba tratra ny délestage aloha fa dia tena io ny olana manahirana ny malagasy koa amin'izao fotoan'izao asa moa na soa ihany ny lazanan'izany fa efa tena niakapofina mihitsy ny olona rehetra amin'ny resaka délestage dia nitranga le raha marika rahavalomanana dia ohatrany hoe nifantoka tanyreny aloha ny sain'ny olona fotrany adinodino kanefa na izany na tsy izany tsika zao mandefa an'izao fandaharana zao zao anasana ny filodideratsiraka zao be dia be ny taraina aty amin'ny TV Plus hatramin'ny alatsinainy hoe zay ane ka dia tsy mahita amin'ny vaovao rehetra akory zay noho ny resaka délestage misy torohevitra ve azonao omena mikasika an'io satria ohatrany efa tapidalaka le ny mpitondra amahana n'io olana fatapahany herinaratra io. Zay indrindra mantsy laziko anao hoe oka manjary adino le zavatra vai marary anao ny aretina mahazo anao satria tonga ngara valomanana zao no manjo azy zao mitrano zao mitrano adino zany ny délestage tanao zay maharatsy an'le zavatra zao hoe aleo ny fiainam-pirenena no banjinina ny tombotsoa-pirenena no arovana ka manao azy miteny an'izay ianao sarotra amiko ny ilaza aminao eto fa kanefa ataoko fa tsy maharatsy azy tsy any médecine ny président Rajonary Mampianina raha manambara an'izany eto efa nangataka fotoana taminy fa noho ny zavatra mitrango zao moa tsy afaka nandray ahy izy efa nilaza taminy fa manana solution misy solution azo raisina aingana dia aingana mba tsy hiveran'io délestage mampiteny monio inony zany inona moa natonga an'izao anisany fa tsy hoe io rery ao ny alatra cuivre ao ny alatra file ao ny kolikoly ao ny corruption ao ny tsy fahaizana mitondra mitandraraha betsaka ny antony vala fa ny antony anankiray ataoko fa tsy azo afenina dia
nanafoanana ny raffinerie teto Madagasikara na tonga an'izao anisany nanampisotraka farafaratsy ny nanampisotraka nahoana moa ny foanana io raffinerie io ny fanarahana tamin'ny mpandraraha vahiny zany ady tamin'ny banque mondiale hoe tsy manaiky tsy maintsy mijoro tsy maintsy mijanona io raffinerie de pétrole fanadiovana solika zany niady tamin'ny banque mondiale ny tenako tamin'izany fotoana zany de tafajanona le raffinerie voalasa foanana ny raffinerie idina ny raffinerie de ozy aho hoe zay ny antsondiako nangatahako fotoana tamin'ny président Ravalomanana raha azafady ninambary raha mety latsaka andriamatoa président Radonamampianina hoe manana solution isin'ny raffinerie vaovao amin'ny fotoana aingana de aingana oeto Madagasikara tsy andoavatsika vola fipetrahany eo ary azahoan'ny malagasy rehetra tombotsoa na ny firenena na ny isam-batan'olona ka tsy anjarako ny teny an'izany aminao eto any aminy any manao tatitra mijery hoe ahoana ekeny zany zavatra zany na tsy ekeny mety ve sa tsy mety fa tsy anjarako no milaza an'izany eto satria ratsiraka tsy mpitantasika misaotra indrindra tompoko setsatsy ary azoko atao ve mba manao fanakianana kely eny tompoko gaga ihany amin'ity fomba fanovana ny teny malagasy tsy tokony makany amin'ny akademia ngamsika ianareo ny teny mahakasika an'ity tokony hoe mikasika an'ity fa tsy mahakasika an'ity mahakasika an'ity zany hafahafany zany zao ndray de andrasany tsetsatsy aritra fa efa neken'olo izy de taperiko ahoana moa tsika mpanao gazety lasa fomba fiteny am'izao fotoana zao ny hoe renivohitra faravohitra faravohitra renivohitra fa tsy renivohitra faravohitra satria anjary oatra ny teniny eny an-tsena hoe ohatriny zao ny makoalika zany makoalika zany makalioka fa tsy makoalika sady makoa no alika zay tapitra